Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompon'izao rehetra izao. I Jesosy dia tsy manao asa izay tsy ho vitany hatramin'ny farany. Izay indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Tenin'ny ray aman-dreny maman'ny lava izany lohateny raisiko izany. Ary tena maro ny oriavana. Efa hanambarany raha teo fa izao izy no alfa sy omega. Ny fiandohana sy ny fiafarana. Ny voalohany sy ny farany. Mba hahafahanao matadidiny misy n'izay toko sy andininy izay dia any amin'ny pejy farany amin'ny baibolitsika mihitsy ny misy azy. Apokalipsy toko 2:20 dia jerevy ny baibolitsika farany mitovy dia izy no ery ambony indrindra ery andininy 7:70. Izao no alfa sy omega, voalohany sy farany, fiandohana sy fiafarana. Tsy miteny mihitsy ny baiboly hoe alfa na omega. Raha izay manko dia mety hoe manomboka fotsiny izany fa tsy mamarana. Fa ny teny hoe alfa sy omega dia tsy misaraka zany ny fanombohana sy ny fiafarana fa izy eo amin'ny fanombohana dia mbola eo koa izy amin'ny fiafarana. Ary tena fomba an'Andriamanitra io, tena fomba an'Andriamanitra io fa ny zavatra izay ataony sy teneniny dia tsy maintsy vitany hatramin'ny farany izay. Ohatra anankiray fotsiny izao ndraisiko any amin'ny testamenta taloha, hijery ny tantaran'i Davida isika. Mbola vao 13 taona sa 14 taona Davida. Hoy ny mpandinika soratra masina dia efa nosorana ho mpanjakan'ny Israely. Ary tena tsy mora ny zavatra nilalovany taorian'izay fotoana izay. Nisy aza tena efa saiky maty mihitsy izy, efa mitsoaka, efa tsy hita intsony izay fiainany, efa tsy nilamina mihitsy. Kanefa dia izao ry havana, voahosotra ho mpanjakan'ny Israely izy ary dia tonga mpanjakan'ny Israely izy. Tonga mpanjakan'ny Israely izy. Ninonina nitranga teo izay natombok'Andriamanitra dia faranany. Dia tahaka izany koa raha mijery ny testamenta vaovao dia mahita ny tantaran'i Jesosy Kristy izao ohatra tsika. Tsy akalavitra. Dia tena hoe natombok'Andriamanitra mihitsy ny asa. Nanomboka naka ny vehivavy Virjiny izy dia nametraka ny zaza tao an-kibony dia nitaizany izy zaza iny. Dia tsisy mihitsy hoe dia tena ny teny izany dia tsy tanteraka ilay asa fa dia manao correction indray dia hoe nisy tsy nety izany tamin'iny fa aleo averina indray fa dia manao vaovao indray fa tsy nety ny zavatra teo aloha iny. Tsisy n'izany mihitsy. Fa rehefa teo ampinazy fijaliana Jesosy Kristy dia hoe vita hatramin'ny farany ny famonjena izay nikasain'Andriamanitra atao an'izao tontolo izao. Nanomboka izy dia nifarana n'ilay izy. Ary izany mihitsy ho Jesosy Kristy io jerevy tsara ny vanim-potoana iainantsika olombelona. Teo amin'ny fotoana nahaterahan'i Jesosy Kristy no nifarana ny vanim-potoana iray. Ary teo amin'ny fotoana nahaterahan'i Jesosy Kristy koa no nanomboka ny vanim-potoana iray. Ka manomboka hatramin'izao fotoana izao dia fantatsika tsara fa ny fanisan'andro izay ampiasain'ny olombelona dia mirefere amin'ny hoe before Christ sy taty aorianan'i Jesosy Kristy io foana. Dia ny 2026 zany, ny 2026 dia satria nisy an'izay fiandohana izay, ilay fahaterahan'i Jesosy Kristy zany taony nanomboka ny fanisana ny taona. Izay no hoe alfa sy omega azy. Alfa izy satria manomboka teo aminy izany ny vanim-potoana vaovao, omega izy satria ny farana teo aminy izany ny vanim-potoana iray. Inona no hevitra sy fampahirezana ho antsika ateraka izany hoe Andriamanitra dia tsy manao asa izay tsy ho vitany hatramin'ny farany izany. Tsotra kely izany havana fa tena mahafinaritra be satria ohatra izany izao anao mpanompon'Andriamanitra. Ka rehefa ohatra Andriamanitra ka nanendry anao, na nanokana anao, na nanome anao fahefana zany anao asa anankiray, ny dikan'izay nanomboka niaraka taminao tamin'io asa io Andriamanitra. Dia tadidio ravana fa alfa izy sady omega, izany hoe miara-mamita amin'io asa io miaraka aminao izy. Vitanao tsara mihitsy zany mandahanao raha miaraka amin'Andriamanitra ianao. Zay aloha izany anankiray. Dia tahaka izany koa ny mpianatra. Za zao afaka hijory vavolombelona amintsika ao anatin'izany mihitsy satria anisan'ny nahazahoako fampahirezana be ny fahafantarana ny hoe alfa sy omega. Tsy hoe alfa na omega fa alfa sy omega io. Nisy fotoana zany rehefa nianatra dia nahazo taratasy admission, taratasy nahafahana niditra zany tamin'ny université taty Allemagne. Dia teo aloha mbola tsy tena tonga saina tsara zany hoe tena avy amin'Andriamanitra ity fahazahoana taratasy hoe hianatra ty Allemagne ity. Fa rehefa avy eo amin'izay, rehefa tonga teo amin'ny fikarakarana ny visa, teo amin'izay tena sarotra be, nanaka ny rendez-vous, tena hoe nandoliana nanaovana fifadikana mihitsy dia nivaly olana.
dia tahaka izany koa rehefa hoe hanao an'ilay viza amin'izay dia nisy vola be tsy maintsy nitadiavina dia tena efa hoe tsy ho vita ntsony ity tsy ho vita ntsony ity fa nanahazo rendez-vous raha tsy ho hita izany vola be izany kanefa no dia izao nivahan'Andriamanitra ilay olana nomen'Andriamanitra ilay vola be dia teo zany dia nanomboka resy lahatra amin'izay hoe tena asan'Andriamanitra izao fandehanana makaty Allemagne izao asan'Andriamanitra ary tena efa niprofony teto ilay izy dia ny zavatra nitranga dia izao tsy nety nivaly ary ilay viza tsy nety nivaly ary ilay viza dia ahoana hialany amin'ilay fiangonana ve izany nefa ny viza ary mbola tsy mivaly akory atao veloma amin'ilay fiangonana ve raha ohatra ka ho atao veloma amin'ilay fiangonana mantsy ianao nefa refusé tampoka ohatra zany ny vizanao rehefa avy eo dia ahoana dia izao ny zavatra tena naharesy lahatra hoe tena azoko antoka fa Andriamanitra ny asa fa tsy ho azoko mihitsy ny admission tsy ho azoko mihitsy ny viza tsy ho azoko mihitsy ny rendez-vous raha tsy nisy asan'Andriamanitra atao dikan'izay zany tsy mila misalasala ntsony fa tonga dia apetraka ny daty anaovana veloma amin'ny fiangonana dia miala dia tena vita ny fanaovam-beloma ny alahady dia latsinainy izay andeha ody amin'izay dia talata no nivaly ny viza hoe accepter le viza tena hoe naseho an'Andriamanitra zany dia rehefa avy eo mbola be dia be ny olana na rehefa tonga taty Allemagne raha mbola be dia be ny olana ohatry mbola miteny foana hoe aty ve sa tsy aty fa zay foana no hery tazomiko hoe efa niasa Andriamanitra izy ilay alpha dia omega koa izy nidika zay tsy hoe nanomboka izy dia manary anahy ety ampandehanana fa zay zavatra natompony dia tsy maintsy fitainy hatramin'ny farany tia pahery antsika mety mpianatra ianao na mety mpiasa ianao raha nisy zavatra riavana ka tsapanao mihitsy hoe efa nanomboka nyity niaraka tamin'Andriamanitra tena azoko tsapaitanana fa nisy asan'Andriamanitra mivaingana mihitsiny tamin'ny fanombohana nyity asa ity zay le alpha dia tadio fa misy toyany io sy omega zany hoe miara-mamarana an'io aminao Andriamanitra inona mahatonga izy mety tsy ho vita hatramin'ny farany dia satria tsika ny miala an-daharana Andriamanitra tsy miala fa isika ny miala an-daharana isika ny miabandona fa raha tena mifofotra isika ka tena manaiky hoe Andriamanitra tsy miala satria ianao koa tsy hiala dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra fa ho asehony aminao koa ny maha omega azy dia afaka hiteny ianao hoe vita tena vita riavana ary tena izany ny fifaliantsika satria tsy manao asa izay tsy ho vitany hatramin'ny farany Andriamanitra tsy mampijabaka antsika zany izy na mampanaonao foana antsika ka hoe alefanao fotsiny nefa zavatra tsy ho vitanao hatramin'ny farany akory ilay izy fa vitanao io raha nisy olona zany nangatahanao tamin'Andriamanitra ka tsapanao mihitsy hoe valim-bavaka omega ny fetra vita io tsy maintsy vita hatramin'ny farany ny zavatra rehetrarehetra ny tokantranonao efa nentina teo anatrehan'Andriamanitra no amasinina teo anatrehan'Andriamanitra raha tena manam-pinoana ianao le Andriamanitra izay niara-miasa taminao tamin'ny fanombohana no miara-miasanao hatramin'ny farany dia omega no hiafarana dia izay tena raiso izay tazomy izay indraindray anie mety hoe miadana le fotoana ary indraindray mety misy olana foana eny antsefatsefana eny zany zao ny olana zanak'Israely rehefa niala tao amin'ny tany Egypte izy alpha Andriamanitra niainga niaraka tamin'Andriamanitra tao mihitsy izy fa isaka ny misy olana dia tady iverina foana izy fa mieritreritra tsy ho vita io tsy ho tonga le tany Kanana sarotra be io mieritreritra izy hoe tsy ho vitan'Andriamanitra ny zavatra izay natombony tsy riavana tsy manao zavatra izay tsy ho vitany hatramin'ny farany Andriamanitra fa vitany io matona tompony ary tena vitana izy fa ny mahatonga le izy ho lasana dia le olona no mania sisy misalasala sy tsy matoky azy ary tsy miankina aminy eo ampanantanterahana ilay zavatra fa raha tena miankina aminy ianao amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia ho hitanao ny maha alpha sy omega azy ilay fiandohana sy fiafarana voalohany sy farany mahereza ary ho an'Andriamanitra ry ihany ny voninahitra amen